Aleloia. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio talata fa 4 ny volana febroary 2024. Ry hava-malala amin'ny Tompo, anio aho dia anambara nofy aminao ny amin'ny zavatra izay nasehony Tompo tamiko zavatra tena maharikoriko tokoa izany satria fiarahan'ny lehilahy sy ny lehilahy. Ry havana, zavatra mamoha fady fampitandremana nasehony Tompo tamiko tao anatin'ny nofy tamin'ny taona lasa. Ry havana, anio zay vao anambara an'izany aho satria manana fotoana ny zavatra rehetra. Raha hitantsika ny lalàna nivoaka izay nasehony fiangonana katolika dia manambara marina izany, manambara marina fa efa akaiky Jesosy. Mila mitandrina isika, mila mitandrina isika tompoko. Ka alohan'izany dia hiara hivavaka isika, hametrahantsika izao fotoana izao eo anatrehan'i Jesosy Tompo satria azy ny teny. Ny lanitra no mijerentsika tsiraray avy, ny fanahin'ny Tompo no aoka hiasa amiko sy aminao mba hampihiratra ny masom-panahintsika tompoko satria ho avy Jesosy, ho avy Jesosy Tompo. Ary hiala ety isika, hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, miantso ny anaranao izay, mideranao ray, manaja anao, mankalaza anao, mankasitraka anao Jesosy. Jesosy io, mamela ny eloko satria tsy mendrika aho hitondra ny teninao eo anatreny vahoakanao. Fampitandremana lehibe ho an'ny nofo isam-batan'olona. Jesosy io, mamela ny eloko ary mamela koa ny eloko izay tsiraray avy mibebaka aminao Jesosy. Tompo, anambara ny zava-miafina nasehonao aho Jesosy, anambara amin'ny vahoakanao ka mangataka aminao Jesosy io, oka ny ranao andrakotra ay sy ny ankohonako ary ny olonao tsiraray avy Jesosy. Fanahy masino, oka ianao no hiteny amin'ny alalako ka ny nofoko dia hietry angina ny nofoko. Fa ny fanahyko izay fitaovanao, ny tenako izay fitaovanao, izao tempolinao dia ity aho manaiky hiasanao. Ka mitenena fanahy masino, mitenena amin'ny alalako fa tranonao aho, piasanao aho. Ka ny nofoko dia hietry ambany dia ambany, fa misandrata ianao fanahy masino, misandrata ianao hiteny izay tianao ambara amin'ny vahoakanao. Fanahy masino, mitondram-bavaka koa aho ho an'ireo olona tsiraray avy izay manatona anao. Okanao amohan'izy ireny ara-panahy. Foazy ny olonao Jesosy io mba hifoha ara-panahy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zana-tsipika izay nitady alefa ny hanafikanay, dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevona mandany ny fahavalo rehetra. Ka tsy ambinina aminay izany, tsy makasika anay izany, fa miverina ny tany foana izany, entin'ny rivotra toy ny lavenona. Tompo malala ho, ianao no manda afo manodidina anay, manda afo manodidina anay zanakao tsiraray avy. Ka aoka ianao Tompo no hiaro anay tsiraray avy. Ka misandrata Jesosy io, misandrata eo anatrezao tontolo izao Andriamanitro, satria ianao rery ihany no Andriamanitra tokony enoina. Satria ianao rery ihany no Andriamanitra, Andriamanitra ny nofo rehetra, ary na ny hita na ny tsy hita, dia ianao rery ihany no Andriamanitra ny zava-boary rehetra, izay noforony ny tananao, izay noforony ny tananao, izao rehetra izao dia anao Andriamanitro. Satria ianao no Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Ianao no manjaka, ary raha manjaka ianao dia tsisy ny ahasakana. Ka misandrata raha io, eo anatreh'izao tontolo izao. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Ry hava-malalao amin'ny Tompo, araka ny teny nolazaiko tery am-piandohana dia nofy nasehoan'ny Tompo tamiko tamin'ny taona lasa izany. Ny daty dia tamin'ny
Alarobia 5 ny volana Marsa 2023. Izany hoe afaka ray volana izany eo dia ho feno herintaona. Ry havana, ny nofy izay naseho ny Tompo tamiko dia tena mampieritreritra tokoa ary tena mamparikoriko. Ry havana, oka isika hitandrina, oka isika hifoha fa ho avy Jesosy. Ao anatin'ny Baiboly dia manambara fa tena tsy azo atao ny manambady lehilahy ny lehilahy. Ary ny vehivavy ihany koa tsy azo atao ny vehivavy manambady vehivavy. Ao ihany koa ny olona izay miray amin'ny biby, zava-doza maharikoriko ary afo be no miandry izany rehetra izany. Afo be tompoko. Ry havana, raiso ny tenin'Andriamanitra, aza mihaino haino foana na matokotoko foana olona makasitraka ota toy izany. Satria Satana mihitsy no miasa ao anatin'izany. Izy no ray ny lainga ary izy no mpamono sy mpandrava ary mamitaka. Ry havana, ny nofy izay naseho ny Tompo tamiko dia raha natory aho ny alina, izany hoe efa ho divaraina izany, dia nanofy aho zany raisiko ihany ny kahie satria efa elaela dia tsy maintsy mamerina mamaky aho sao dia misy diso na dia efa hoe naveriko novakiana ara. Tsy ho ataoko en détail ilay izy, tsy ho ambarako atsipiriany ilay izy, fa izay tiany fanahy masina zany ambarako aminareo. Ilay nofy zany dia tamin'izany ohatrany efitra anankiray izany no nitondrasan'ny Tompo ny fanahyko. Izany hoe teo amin'ilay toerana aho izany, dia teo alohako izany, izany hoe avy eo amin'ny ankaviako izany dia nisy lehilahy fotsy hoditra anankiroa. Dia teo amin'ny ankavanana koa zany izany hoe jereko zany izy ireo dia misy lehilahy mainty anankiroa. Izany hoe ireo lehilahy fotsy anankiroa ireo zany dia manambara fa olona fotsy hoditra, izany hoe vazaha, araka ny fitenintsika zany. Ary ireo lehilahy mainty hoditra izany dia manambara Afrikanina, mitovy loko amintsika izany. Ry havana, ny zavatra nisy tao anatin'ilay nofy dia hitako zany izy ireo dia hitako fa nifanoroka ireo lehilahy roa fotsifotsy ireo. Dia ilay anankiroa koa zany avy eo amin'ny ankavanana fahitako anazy dia nifanoroka ihany koa zany ireo lehilahy roa ireo. Ry havana, tao anatin'ilay nofy dia hitako zany fa ilay teo amin'ny avy, ilay lehilahy vazaha anankiray dia ohatrany hoe ity ahy, izany hoe manambara fa sady tia vehivavy izy no tia lehilahy. Samy io ny fanahiko fotsiny no entin'ny Tompo ao amin'ilay toerana. Ara-panahy zany. Dia izaho moa zany tanatin'ilay nofy dia mazava tsara fa nandà azy. Amen. Ry havana, manaraka an'izay dia noho ny avy eo dia nisy lehilahy antitra. Oka ianao atsapa sahady ilay nofy. Nisy lehilahy antitra fotsy hoditra, tonga zany izy io niditra avy tany. No niditra ilay lehilahy fotsy hoditra antitra, efa lehibebe taona, ohatrany solasola zay ny lohany. Dia no niditra izy io dia nikoropaka izany ireo lehilahy ireo dia tonga zany dia nitsangana, dia ohatrany hoe nivezivezy zany izy ireo satria tonga izany ilay nandrasany izy ireo. Dia noho ny avy eo, noho ny efa niditra izany ilay lehilahy antitra zany,
ilay fotsy oditra antitra io. Dia hitako izy io andalo izany amin'ny eo alohako amin'ilay toerana misy ay. Dia nanatona zany izy io. Dia no nanatona izy dia nijanona kely izy teo anoloko. Dia za zany nijery azy. Dia izy koa nijery ahy. Hoy izy tamiko zany nanontany ay zany ilay lehilahy antitra io. Dia noteneniko taminy zany ny anarako. Dia heveriny fa olon-kafa aho. Dia naveriny tsara hoe nanontaniany indray zany zahako dia no ny efa niteny aho zany fandroany teo eo ny anarako dia ay fantany aho. Fantany aho. Dia tezitra izy. Dia ay fantany aho fa any Jesosy. Fantany tsara zany zahako fa any Jesosy. Ry havana, noho ny avy eo noho ny efa fantany aho fa any Jesosy dia izy zany ohatrany hoe andeha. Sady namindra izy zany dia hitako ny endriny sy ny endrik'ireo lehilahy ireo fa niova avokoa lasa tarehana devoly. Lasa tonga dia nampatahotra be ny endrik'izy rehetra, nivadika daholo ny endrik'izy ireo, niova ho tarehina devoly. Ry havana, raha mazava tsara aminao ny nofy dia isaorana any tompo lehibe. Dia mbola nisy tohiny ilay nofy. Dia ho tohizako aloha rehefa avy eo aho manazava. Dia noho ny avy eo zany dia noho ny efa niova avokoa zany ny endrik'izy rehetra toy ny devoly dia nivoaka tao aho. Zany hoe amin'ny fotoana io tsy niteneniko teram-piandohana fa nisy olona anankiray niaraka tamiko tao amin'ilay toerana izany. Dia noho nivoaka aho zany dia noho efa tafavoaka aho sy ilay olona zany izay niaraka tamiko dia noho nitodika zany aho dia ny zavatra hitako fa maizina be ilay efitra izay nivoahako teo ary feno setroka maintimainty be. Ry havana, manambara izany satria toy ny efitrano ilay izy. Manambara fa tena any amin'ny afo be. Any amin'ny afo be. Lay trano dia feno setroka maintimainty be sady maizina be. Ry havana, mampitandrina antsika ny tompo ny amin'ny firaisan-lahy sy ny lahy ary ny firaisan'ny vavy sy ny vavy eran-tany ny amin'ny teny ilay mpitondra fivavahana katolika any Roma momba ny amin'ny fankasitrahany ny amin'ny fanambadiany lehilahy sy ny lehilahy sy ny vehivavy koa izany. Ry havana, tsy azo amboarimboarina ny tenin'Andriamanitra. Tsy azo amboarimboarina hoe lainga izany, tsy marina izany fa zavatra hoe fanamasinana fotsiny ihany. Ry havana, rehefa manaiky dia makasitraka. Oka isika hitandrina. Oka isika hitandrina tompoko. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara tsara fa tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Ny teny nomeny tompo ay momba n'izay dia ao amin'ny bokin'ny Romanina izay teny Paoly apôstôly. Fatatsika tsara fa Roma averiko tsara. Any Italia no misy ny fiangonana lehibe indrindra, ny fiangonana katolika. Ry havana, manasanao aho raha amin'io finoana io ianao aza manamafy ny fonao, aza manamafy ny sainao. Azafady kely aloha
Zafady, aza manamafy ny fonao, aza manamafy ny sainao, fa raiso ny tenin'Andriamanitra, fa afo be ny tompoko no ova-taninao. Amarino amin'ny tenin'Andriamanitra ny teny izay lazain'ny olona miteny aminao. Ovakintsika fotsiny ao bokin'ny Romanina toko 1 dia oka ianao iaino tsara ny teny Paoly apôstôly ho an'ireo mpino any Roma tamin'izany fotoana izany. Ovakintsika fotsiny ao bokin'ny Romanina toko 1 ny 15 dia raisintsika eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 17 dia oka ianao no amaky ny manontolo. Hoy ny tenin'ny Tompo ovakiko amin'ny anarany. Fa aseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay mangeja ny marina amin'ny tsy fahamarinana. Midina isika ery amin'ny 7:20. Ary ny voninahitran'Andriamanitra tsy mety lo dia nosoloany sary maneho ny olombelona mety lo sy ny vorona mbamy ny biby manatongotra 4 ary ny zava-mananaina mandady sy mikisaka. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filany fony ho amin'ny fahalotoana mba hifanalany voninahitra tamin'ny tenany avy. Nosoloy ny lainga ny fahamarinan'Andriamanitra ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen. Izany no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahavoafady. Fa ny vehivavy tao aminy dia nanova ny fanaony ara-boajanahary ho amin'izay tsy fanao. Toy izany koa ny lehilahy namela ny fanao amin'ny vehivavy izy ka maimay tamin'ny fifampilany samy lehilahy. Ny fanao izay mamenatra izy rehetra ka nandray tao amin'ny tenany ihany ny valiny izay tokony ho azy noho ny fiviliany. Amen. Ry havana, izay le izy. Ny vehivavy lasa miaraka amin'ny vehivavy, ny lehilahy miaraka amin'ny lehilahy. Ho avy ny fahatezeran'Andriamanitra mazava ny tenin'Andriamanitra. Eo ihany koa ny fanompotsapy ny zava-boary. Io indray no topoina fa tsy ny mpanao azy. Ry havana, fiangonana inona no misy izany? Iarahantsika mahalala fa miseho miharihary ankehitriny ny tena fiangonana marina an'Andriamanitra sy ny fiangonan'ny Satana. Ry havana, Andriamanitra dia tsy mizatavan'olona fa mitsara ny tsiraray avy araka izay ataony. Afo be no ovantaninao raha ohatra mankasitraka an'izany ianao. Okenao amaky ny toy ny tenin'Andriamanitra. Manambara mihitsy ny tenin'Andriamanitra. 2 Andiny 2:30 mivaky toy izao hoe, am'le toko 1 zany io hoe olona mahalala tsara ny fitsipoka nomen'Andriamanitra hoe izay manao izany zavatra izany dia mendrika ho faty, nefa tsy manao izany ihany izy fa mankasitraka ny manao izany kosa. Amen. Zay zany le izy. Na dia ny manao izany na koa ny mankasitraka na iza ianao dia ho eloina ho faty. Zany hoe afo be no ovantaninao. Afo be no ovantaninao.
ry havana miverena amin'ny tompo. Oka izay ny fanompo-tsampy, oka izay ny fahajambana manaraka zavatra tsy tokony araina, fa ho verene ny fanahinao. Andriamanitra dia sarom-piaro, sarom-piaro amintsika zanany izy. Ao amin'ny bokyny Eksodosy 4:4-10 manambarana izany. Izany hoe sarom-piaro izy. Eo ny amin'ny hoe fanompo-tsampy tsy ekeny izany, tsy akasitrahany izany. Hoy ny tenin'ny tompo ovakiko amin'ny anarany. Fa tsy hiankoka eo anatrehan'izay Andriamanitra hafa ianao, fa ny tompo dia sarom-piaro, izany raha teo no anarany, satria Andriamanitra sarom-piaro izy. Amen. Izay le hoe tokony tsy hankohaka eo anatrehany Andriamanitra kely. Kely no soratany. Raisy tompoko ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho diso lalana ianao. Raha ohatra ka miankohaka eo anatrehany pretra ianao, na mopera io, na iza io, dia efa Andriamanitra kelinao zany izay. Eo ihany koa ny statut, izany hoe ny sarin-javatra voasokitra. Mila mitandrina isika tompoko, mifoaza. Oka izay ny amin'ny fanompo-tsampy. Ry havana, ilay nofy dia mazava tsara. Ireo lehilahy fotsy hoditra dia ny olona vazaha izany. Ireo roa mainty hoditra dia ny Afrikanina izany, izay tsy fotsy hoditra izany. Ry havana, ilay lehilahy lehibe izay hitako nanantona dia manambara ny lehibeiny fahalotona izay mankasitraka ny fanambadiana ny lehilahy sy ny lehilahy, sy ny vehivavy. Satria tonga dia nitsangana izy ireo, niandry ny lehilahy lehibe iny tonga. Ry havana, fantany aho, zay le fanahy. Le fanahy tompo ao anatiko no nahafantarany fa fantany tsara fa izy dia manohatra ny an'Andriamanitra. Izay no naseho any fanahy masina, izay no natonga ny endrikan'izy ireo niova, satria hitako ny ao anatiny fanahiny izy ireo. Ry havana, ho avy ny fanenjehana, efa tonga ankehitriny ny fankahalana, tonga ankehitriny ny fanenjehana. Raha mijoro tsara ianao, dia ny ratsy ankahalanao. Mazava tsara ny nofy, ary jerevy ilay lalàna nivoaka, ny didy mosa lalàna zany no nataon'ilay lehibe ny finoana katolika any Italia. Mankasitraka an'izany. Ry havana, mazava tsara fa izy ilay fanoharana tao anatiny nofy izay hitako. Izy, ry havana, zava-doza mivoatao raha mbola ao ianao. Vonjeo ny fanahinao, fampitandremana nomeny tompo. Ilay nofy dia tamin'ny taona lasa, ary tamin'ity taona ity, voalondohan'ny taona teo, no niseho ilay lalàna navoakany momba an'izany. Ry havana, tiantsika ny tompo, ka mitady antsika iverina any aminy. Afo be no miandry raha mankasitraka ota ianao. Oka ianao ijery anatin'ny internet, fa ahita zavatra maro ianao, fa ao amin'io fiangonana io dia misy zava-doza miseho ao amin'ny fiangonana io. Satria misy vehivavy masera ireny izay niala tamin'ny ireny fiangonana ireny, satria ny mopera ao ihany no miviole an'izy ireny. Zava-doza tompoko, zava-doza. Oka hihiratra ny masonao, oka hihiratra ny masom-panahinao. Misy ny témoignage any
izay ataony vazaha, izay nijaly tokoa ary tena mampalahelo ny tantarainy amin'ny YouTube. Ry havana, hatrana zazalahy kely dia zava-doza no miseho ao. Vonjeo ny tenanao sy ny ankonanao. Vonjeo ny tenanao sy ny ankonanao. Eny, miteny toy ny tenin'ny Paoly apôstôly aho. Tsy menatra ny filazantsara aho. Teny tao am-bokin'ny Rômanina izany. Tsy menatra ny filazantsara aho. Hoy izy eo amin'ny Rômanina 2:9-10. Indramiko ny tenin'ny Paoly. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa tsy menatra ny filazantsara aho, satria herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Amin'ny jiosy aloha, nefa amin'ny jentilisa koa. Amen. Ry havana, tsy menatra aho anambara ny marina. Ny filazantsara. Filazantsara dia i Kristy Jesosy. Ka ambarako eran-tany izay nasehony tamiko. Izay tiany ambarako ihany amin'ny nofy nasehony tamiko. Nasehony fanahy masina tamiko. Dia tsy maintsy manambara aho satria te hamonjy anao ny Tompo. Te hamonjy anao ny Tompo. Ry havana izay ny anio. Ka ianao ifoa raha mbola mandeha mivavaka any. Efa misy any ny video nambarako momba ny amin'ny fanompo-tsampy isan-karazany. Ry havana, mifoaza fa ho avy ny Tompo. Izay tompoko ny anio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto indray aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.